5 andro naretan'ny asa fitsimbinana ny sosialim-bahoaka ny tanterahany fikambanana Fitia tany amin'ny faritra Tsimondrefana. Toerana telo nanaovana izany dia Sakara sy ny manodidina, Toliara voalohany ary Toliara faharoa. Toerana telo izay nampifindronana fokontany maromaro ary isan'ny tondra faisana indrindra nandritra ny fandalovan'ny rivodoza Haruna. Namarana ny fikambanana Fitia izany ny fanolorana fanampiana ara-bola ho an'ireo marary sasantsasany tena mila izany anohizana ny fitsaboana. Ianao zany anisan'ny nahoda izay omena ity fanampiana ity zany anaovanao sakafo sy misaotsanareo amin'ny fitsaboana maimpoana amin'ilay tomboka ny Cyclone ny tonga le vahiny teto na antrony Andra Joel na sesa ty saotsanareo tomboka. Betsaka raha matoa Andra Joel zahay fa falifaly zahay ça fait mavovonjy anay. Misaotsy Andra Joel fa nahatrabo anay zahay fokon'olo tsy misy fanavaha misaotsy azy bevata fa voatavany zahay voatrabo. Nozahany izy ireo ihany koa ireo ravatrano izay tsy mba afaka ny anarana ireny trano ireny avy hatrany noho ny tsy fisian'ny enti-manana toa ireto mponina teto Akiambe o ireto firaisana mahavatsy voalohany. Fa rehefa nitodi-doha niverina ny azon'ny lalam-pirenena fahafito ny ekipan'ny fikambanana Fitia dia nizara fitaovana ilaina andavanandro toa ny so, lovia, bidon sy ny sisa ary vola. Tamin'ireo tanàna nanamorona ny lalam-pirenena fahafito iny toa ity teto Ambarazy ity izay eo amin'ny 12 kilometatra miala ny Toliara. ity zany fanampiana avy amin'ny ramatoa miala Rajoelina filohan'ny fikambanana Fitia amin'izao nareo traboana Cyclone zao dia manolotra anao fanampiana teo moa fa nisy fanomezana zany valopy izay efa namenanao teo anaovanao bazary dia io zany ny amenanao miampy ilay ity asarona ny trano mba tsy hidiran'ny moka. Taorian'io dia nijanona teto Andamasina, commune Vineta, mbola amin'ny lalam-pirenena fahafito ihany ka nizarana kitapo sy trosy miaraka amin'ny fitaovam-panoratana teto amin'ny CEG Vineta Andamasina. Ahitana mpianatra 700, 6e ka hatramin'ny 3e, misy mpampianatra 12. CEG izay ahitana mpianatra mipetraka hatrany amin'ny 5 kilometatra manodidina. Misaotra ny association Fitia bany nitsinjonay amin'ny raha amin'ny fandalova Cyclone Haruna ity. Mba misaotra anao zany mbany nandraindraikitra mbany nitsinjonay eto. Misaotra ny association Fitia nanome fanomezana ho anay CEG Vineta Andamasina. Faly ny fonay daholo satria nahazo fanomezana lehibe. Amin'izao fandalovanareo eto zao zany dia fisaorana lehibe natomponay indrindra ny fikambanana Fitia izay tarihin'ny ramatoa Andra Joel fa tsy nanadino anay na dia mandalo nareo dia nijanona ary manana ray aman-dreny tokoa izay manana anazy ka maromaroa ny tahaka izao mba mahatsiaro anay ty lavitra ty zany. Hatramin'ireo mpampianatra dia notolorana fitaovana ihany koa teto feno fankasitrahana tanteraka izy ireo ny soa atao tokoa le venam-bola.